professionnels du bâtiment ou particuliers, pour vos articles de bricolage et de construction, choisissez Batimax. Batimax, la qualité au meilleur prix. Manolotra anao ny fampalalam-baovao. La 4G Batelma vous présente Ny vaovao. Pour votre sécurité et votre confort, de nouveaux services, de nouvelles couleurs, de nouvelles stations. Jovena, source d'énergie. Manolotra anao ny fampalalam-baovao. Ny fampalalam-baovao ho arahinao miaraka amin'ny Lavage Keri ho finaritra ny tontolo andronao. Lasso. XXL. Manolotra anao ny vaovao. Sotro mampatanjaka vokarin'ny orinasa Star. Blue Line TV safidy tsara indrindra manolotra anao. Ny fampalalam-baovao. VTI Manolotra anao ny fampalalam-baovao. Anomboka ny asa ary tena hiasa ho porofona amin'ny alalan'ny asa. Izay ny ambety teny ministry ny fanajariana ny tany, ny toeram-ponenana sy ny asa vaventy tamin'ity androany ity nandritry ny fifamindram-pahefana teo aminy sy ireo ministra teo aloha. Nitanterana androany avokoa ny famindram-pahefana teny amin'ny ireo ministera ho an'ny gouvernement Tsek Christian. Ahitana taratra ny maha iray tsy mivaky ny Madagasikara sy ny vahoaka malagasy ny endriky ny gouvernement ankehitriny. Izay ny fanenkevitra ireo mpisehatra sendra ny mpanao gazety. Ny fampandrosoana no vokatra andrasana amin'izy ireo hoy ny parlemanta. Ny CC sy ny tranga fanondranana rongony tamin'ny taona 2024 raha nitatitra teo anivo ny faditseranana na tratra 10 kilômetro tratra tamin'izany manoloana io. Nametraka paikady system smart ho fanatsarana ny fomba fiasa izy ireo. Hita omaly arivo ireo razana roa nokarohana farany vokatry ny fiotsahan-tany teny tsy mialonjafy. Miroso amin'ny fakana ireo ranontany sy ny hifitaomana ny vatobe ny sampana mpamonjy vona ankehitriny. Maresaka iraisam-pirenena nomelohan'ny filoham-pirenena Nicolas Maduro ho piraitsy komakomba amin'ny fanonganam-panjakana ao Venezuela ny filoham-pirenena Amerikanina Donald Trump. Nanome 27 ora an'ireo olom-panjakana sy tafika Amerikanina ialan'ny ao Venezuela ny tenany tamin'ity androany ity. Ankafaliana indray tompoko lasy tompoko vavy tsy dia anay tokantranao amin'ny ity alina ity fotoana vaovao eto amin'ny koltivika manazanao ary anaraka izany hatramin'ny farany. Anombotsika ny vaovao dia anomboka ny asa ary tena hiasa sy ho porofona amin'ny alalan'ny asa izay no ambeteny ministry ny fanajariana ny tany sy ny toeram-ponenana sy ny asa vaventy tamin'ity androany ity nandritry ny fifamindram-pahefana teo aminy sy ireo ministra teo aloha. Michel Ranarja. Isan'ny mampanany maro ny hoe ho vita ve ireo foto-drafitra samy maro nampanantenainy ny filoha vaovao Andry Rajoelina. Nazava androany ny valiteny ny ministry ny fanajariana ny tany, ny toeram-ponenana sy ny asa vaventy Andriananarivelo Ajo. Anomboka ny asa ary tena hiasa sy ho porofona amin'ny alalan'ny asa ny rehetra. Ny asa maika ihany koa dia ny fanombohana ny tetikasa izay napetraky ny président Rajoelina tamin'ny fifidianany reny. Zany hoe be da be ny asa maika fa eo ampandaminana anazy ary arindra mba tena fampandrosoana maritra sy anova firenena marina ny tena hotanterana araky ny vina atao anatin'ny UEM. Satria misy rafitra, misy fomba fanao ary misy fanovana tokony hoentina na amin'ny fitantanana na amin'ny zavatra atao rehetrarehetra ny atonavana n'izany hoe émergence zany. Dia hitanareo eo fa betsaka ireo réforme tsy maintsy hotanterahana na amin'ny fomba fitantanana na amin'ny fomba fiasa mba hitovizana anarahana an'ireny ataoko hoe standard internationaux reny any pays émergent rehetrarehetra hatratrarana izay fampandrosoana ho an'ny Madagasikara. No mafisiny ihany koa fa ny fiaraha-mientan'ny rehetra no ahafahan'ny Madagasikara mandroso amin'ny lafiny rehetra. Tsy maintsy misy vokatra. Izay nefa napetraky ny
président ny république tamin'ny fanambona taony hoe hanovany Madagasikara ary izay resy lahatra fa rehefa misy ny fiaraha-mientana tsirairay avy sy ny fiaraha-miasany tsirairay avy tsisy antsony tsy ahavitana an'izany. Efa nisy fotoana sarotra nandalovan'ny firenena nefa niezaka nanova zavatra dia amin'izao fotoana izao isaorana ny tsirairay avy na ny mpisehatra politika na ny voaka malagasy na mpiseho an'izay fahamatorana izay amin'ny lafiny rehetrarehetra tsisy antony izany tsy ahafahan'ny firenentsika mandoko. Ny totsain'Androany Tetsy anosy ny fifamindram-pahefana teo amin'ny ministry ny fanajariana an-tany, ny toeram-ponenana sy ny asa vaventy Andriananarivelo Ajo sy ireo ministra teo aloha, ny ministry ny asa vaventy teo aloha Andriantsina Ulrich. Ary ny ministry ny fanajariana an-tany teo aloha Razanamahasoa Christine. Fa ministera maromaro ihany koa nanatanteraka famindram-pahefana tamin'ity androany ity. Ireo ministera tsirairay avy izay samy manana ny laharam-pahamehana aminy. Fanadina. Ny ampahany voalohany tamin'ny famindram-pahefana no totosa androany ho an'ny ministry ny fanabeazam-pirenena, ny fampiofanana teknika ary ny fanofanana arakasa, vola haingo Marie Thérèse. Raha mpitsony tenany no hiatrika ny famindram-pahefana eo anivon'ny ministera ny fanabeazam-pirenena teo aloha. Amin'ny kitipo no anatanterahana ny asa hoy izy, atotosa ny vina napetraky ny filoham-pirenena. Tonga namanareo hiasa mpampianatra mitovy amintsika hagnano izay hagnatotosa ny programan'ny filoham-pirenena, ny fampianarana ho an'ny daholobe, ny famitana ny trano sekoly izay vina napetraky ny filoham-pirenena, ny famitana ny programa fandaharam-pianarana, ny fagnadinam-panjakana ataontsika amin'ny laminy, hiasa ny kitsipotsika amin'ny fitiavana, amin'ny finiavana mba ahafahantsika mampandroso ny firenena miaraka. Manipy teny ho an'ny syndika, maro atsika syndika ato amin'ny ministeran'ny fanabeazana teknika sy famifana arakasa, tsy fahavalonareo ny tegnako tonga eto fa mpiara-miasa atsika, mpiara-bombonantoko. Hoatsaraina ihany koa ny tontolon'ny fizahan-tany ahafahana manatsara ny fiainan'ny mponina ary mampandroso an'i Madagasikara. Isan'ny atao laharam-pahamehana amin'izany ny fanatsarana ny fiaraha-miasa amin'ireo mpandraharaha, ny ady amin'ny tsy mandriam-pahalemana ary ny fanatsarana ny fomba fiasa eo anivon'ny ministera, hoy ny ministra nandritra ny famindram-pahefana androany. Miainga amin'ny fitantanana mangarahara no ahafahana manatratra ny tanjony. Ny ezaka voalohany sy maintsy apetraka aloha dia ao anatin'ilay antsoiny hoe bonne gouvernance. Izany hoe androany zany dia sy maintsy avoazina ny fitantanana n'izany ministera izany. Tsy tapitaperana amin'ny zavatra tsy intsony ny budget n'izany ministera izany. Zay aloha zany ny tanjony voalohany bonne gouvernance. Ny faharoa dia ny hoe zéro corruption. Izany hoe androany zany dia efa mampilaza fa zay manandrana ka te anandrana zany atao hoe tsolotra na corruption na andovola ariaria dia efa afaka tsy mandalo aty akory izy fa tsy misy izany. Ny fahatelo anatin'ilay bonne gouvernance ilay resana teo zany dia ao anatin'ny koa ilay hoe transparence. Izany hoe zany transparence zany androany zay tonga amin'izany ministera zany dia tonga dia ho fatana hoe firy inona ny zavatra dedafiny, firy andro nanaovana an'izany, ohatrinona ny vidiny mba ahafantarana tsy analala an'izay ilay kolokolo ny resantsika tao izany. Zany rehetra izany zany ao anatin'ilay hoe tsara bonne gouvernance izay ho apetraka eto. Zay aloha raha ao anatin'ny anivon'ny ministera hanatsarana ny asa. Ny manaraka izany dia araka ny fantatrareo zany dia misy an'ilay programa UM izay napetraky ny filohandry Nirina Rajoelina dia ao anatin'ny koa zany dia anatin'izay fanatanterahana an'izay tetika atao anatin'ny UM zany no tsy maintsy ho ataonay eto amin'ny ministera. Nitambatra ho iray ihany koa ny ministeran'ny indostria, ny varotra ary ny asa tanana. Nandray ny fahefana androany ny ministra Lantsoa Rakotomalala, ny sola n'Andriamatoa Kirivo Randrianarisoa. Anomboka ny herinandro izao ny fandrindrana ny asa, hoy ny ministra vaovao, hoenti manatanteraka ny velirano. Resaka ny promesse nataon'ny président
Izahay ministra araka ny efa fantatrareo dia manana le atao hoe contrat programme. Ny fomba fiasa zany dia iova tanteraka. Tsy misy tsony zany hoe andeha fotsiny amin'izao ministera fa manana isika rehetra tanjona ahafahana mandrefy ny fahaiza manao sy ny fahakingantsika ihany koa manao ezaka sy valikezaka ao anatin'izay atao hoe vely rano. Nandray ny toerany ihany koa ny ministry ny toe-karena, ny vola ary ny fitatanam-bola Andriamatory Sara Arandriamandranto. Ny tenany izay nanantanteraka ny famindram-pahefana niaraka tamin'ny ministry ny vola sy ny teti-bola ary ny ministry ny toe-karena sy ny teti-pivoarana teo aloha. Nanambara ny ministry ny raharaham-bahiny Naina Andriatitoaina nandritra ny lahateny famindram-pahefana teo aminy sy ny ministra teo aloha Dovo Eloi Alphonse Maxime fa atao lara-pahamehana ny famerenana ny laza tsara ho an'i Madagasikara eo imason'ireo firenen-kafa. Ny tarigetra sy ny tanjona dia ny amerina indray ny fahamendrehan'i Madagasikara eto amin'ny sehatra iraisam-pirenena. Ampiroborobo ny fiarah-miasa sy ny fifandraisana amin'ireo firenena hafa ihany koa isika. Iary ny fiandrenam-pirenena, iary amin'ny kolikoly sy ny tsy fanarahan-dalàna izay anisan'ny tena mampahantra ny firenentsika. Mazava loatra fa isika rehetra ny fahametanana. Tsy asa irery isika, fa eo ny andriam-panjakana efa mijoro. Iara-dalana amintsika ny fianakavibe iraisam-pirenena. Misehatra tsy miankina, ireo mpandrarahara toe-karena na vahiny na teratany, ireo mpiray nantoka teknika sy ara-bola. Tsy niandry ela ihany koa nanantanteraka ny famindram-pahefana teo anivon'ny ministeran'ny kolotsaina, ny ministra vaovao sy ny teo aloha. Lara-pahamehana ho an'ity ministera ankehitriny ny fameloma maso ny kolotsaina malagasy izay hita ho niavery tsikelikely. Dia ho anay atao ministeran'ny kolotsaina, ministeran'ny culture, ny fanambanakay goavana aloha dia ny anoloana n'izay chantier ny Académie nationale des arts et de la culture izay araka ny nambarako tao anatin'ny lahateniko teo anisan'ny zava-dehibe ary atao hoe tetikasa lehibe mba ho an'ny mpanorantsika izay manana talenta maro be amin'izay lafiny kolotsaina izay kanefa somary tavela aty aoriana satria tsy misy loatra ny fotodrafitrasa sy ny ataontsika hoe rafitra zany mba handray na ataontsika hoe ahafahan'izany tanorantsika izany mivelatra eo amin'izany lafiny kolotsaina izany. Ny faharoa dia ny fikatsahana ny ataontsika hoe fampiraisana ny malagasy rehetra avy any avaratra ka hatrany atsimo ny atsinana ka andrefana amina ataontsika angamba amin'ny teny vahiny hoe identité culturelle, inona ny maha izy azy atsika malagasy. Taorian'izay dia ny roa sovetrany tamin'ny famindram-pahefana teo amin'ny ministry ny serasera teo aloha, ny ministra vaovao Lalatina Rakotondrazafy izay misahana ireo andraikitra ireo ankehitriny, ny kolotsaina sy ny serasera izay natambatra ho ministera iray ankehitriny. Nanantanteraka famindram-pahefana ihany koa teo anivon'ny ministeran'ny tontolo iainana io hariva io. Tanjona ny hanafoanana ny kolikoly eo anivon'ity ministera ity. Eo ihany koa ny hatratrarana ny tolérance zéro amin'ny fanondranana azo sarobidy sy ny fanondranana sokatra antsokosoko. Lara-pahamehana eto amin'ny ministera dia ny fitantanana ara-draviny ary ara-dalàna ho foana ny kolikoly raha misy zany, everiko fa tsy misy zany, fa mazava tsara ho ataontsika mazava tsara ny fomba fitantarana ministera. Ary ao anatin'ny enim-bolana antsika dia isy ny évaluation izay nitakiany filoham-pirenena ary za resy lahatra fampiasa misy ato dia ho tratratsika izany target izany. Tolérance zéro en bois de rose, tolérance zéro en fanondranana ny faune na flore-tsika. Tsisy tsony zany ny fanondranana ny sokatra zany zany tanalahy sy ny rehetra fa mijanona ho an'ny malagasy amin'izay mba lovan'ny taranakitsika. Ny famerenana ny fandriam-pahalemana eto Madagasikara ho ny ministry ny fiarovam-pirenena tamin'ity androany ity ny tsy fandriam-pahalemana izay mbola manjaka eto amintsika raha tsy lazaina afa-tsy ny tranga fifampifirana tany Betroka Omalika eto Andriatsilavo. Mitohy hatrany ny fanafiana sy ny asan-dahalo eto amintsika. Andian-jolahy maro no nanafika trano fivarotana iray tao an-tampon-tanànan'ny Betroka. Tonga namalo ny anto ireo mpitandro filaminana ka raikitra ny fifampifirana teo amin'ny roantota tokony ho tamin'ny 12 alina. Lavon'ny bala vokatr'izay ny 4 tamin'ireo dahalo. Tsy maintsy atao lahara-pahamehana ny famerenana ny fandriam-pahalemana ao anatin'ny fotoana fohy. Hoy ny ministry ny fiarovam-pirenena manoloan'izany androany. Tsy maintsy esorina ny tahotra eo amin'ny vahoaka malagasy. Fantatrareo tsara fa mikaikaiky tokoa ny vahoaka ankehitriny. Ary
tsy mandry andro tsy mandry alina na any an-tsaha na any an-tanàna ka dia lara-pahamehana ho any andriamatoa ny filohan'ny repoblika ny famerenana ny fandriam-pahalemana anatin'ny fotoana fohy ary zany dia anatin'ny vina ihany koa satria ahoana moa ny ampandrosoana ny firenena raha ohatra ka anatin'ny tahotra anatin'ny tsy fahasahina mandeha mivezivezy sy ny sisa no iainana eto amin'ity nositsika ty ka noho izany dia misy andraikitra ngeza be ho any folo alin-dahy eo amin'ny famerenana an'izany tany tandalana zany fanalana an'izany tahotra zany eo amin'ny vahoaka malagasy ka dia zany no anisan'ny lara-pahamehana voary atao priorité na hoe asa ngeza be zay tsy maintsy sana anatin'ny fotoana fohy dia amin'ny alalan'ny afampitaovana ny folo alin-dahy amin'ny alalan'ny fampiasana ny olona nefa koa amin'ny alalan'ny koa fiarahana mientana amin'ny vahoaka malagasy ray manontolo mba hiady amin'izany tsy fandriam-pahalemana zany. Hotohizana ihany koa ny fanitsiana ny rafitry ny filaminana na ny réforme du secteur de la sécurité izay iarahana amin'ny vondrona iraisam-pirenena sy ny vondrona afrikanina raha ny fanazavana. Ho fanatsarana ny fomba fiasa sy ny fahaiza-manao ny folo alin-dahy no tanjony. Fantatrareo tsara fa alohan'ny navotendrena tato dia secrétaire permanent à la défense et la sécurité nationale ary anisan'ny mitondra le processus ny réforme secteur de la sécurité izay ny antony dia hanatsarana indrindrandrindra ny fomba fiasa sy ny fomba fahaiza-manao an'ireto folo alin-dahy reto mba hanaja ny asany aloha voalohany indrindra mahay ny asany ara-dalàna manaja ny zon'olombelona manaja ihany koa ny tena andraikitra napetraka amin'izy ireo ary manatateraka an'izany anatin'ny lalàna. Antenaina araka izany fa iverina ny fatokisan'ny vahoaka ny mpitandro filaminana. Antenaina ihany koa fa iena ny tahan'ny fanafiana sy ny asan-dahalo izay mampitaraina ny mponina na an-tanan-dehibe na ambanivohitra. Ny vahoaka afaka miara amin'ny mpilaminana no afaka androso. Fahitana taratra maraitsy mivaky ny Madagasikara sy ny vahoaka malagasy ny endriky ny gouvernementa ankehitriny. Izay ny fanehoan-kevitra ireo mpisehatra sendra ny mpanao gazety ny fampandrosoana no andrasan'ny vahoaka amin'izy ireo. Hoy ny parlement Fezora Valy. Fanantenana fandrosoana izay no mamintina ny fanehoan-kevitra ireo mpisehatra nanaovana fanadihadiana mikasika ny fanendrena ireo mpikambana ao anatin'ny gouvernementa vaovao ankehitriny. Ahitana taratra ny mahairan'ny Madagasikara sy ny Malagasy ny firafitra izany gouvernementa izany raha ny fanazavana. Zavatra hita amin'izy ireo dia misy tsy hoe olona hita amin'ny ampovoantany avokoa fa misy solitena avy any amin'ny faritra. Zany hoe misy zavatra rehetrarehetra dia miainga amin'ilay ataoko hoe sady fiaraha-mitatana satria ny solitena avy any amin'ny faritra tsirairay avokoa ny tena mahafantatra ny entina tena hoe sosikevitra hoentina fampandrosoana ny Madagasikara. Miandry ny fanatontosana ireo mpanatanteraka ireo ny velirano arosony vina EEM ao anatin'ny fotoana fohy ny vahoaka malagasy ireo parlementera sendra ny mpanao gazety. Reny ny voatendry dia efa ekentsika rehetrarehetra dia hanatanteraka ny velirano nataony zany sisa no antenentsika amin'ireo membre ny gouvernementa vaovao ireo. Tsy olona rehetrarehetra no ho lasa ministra dolo ary mazava koa tenin'ny filohina tsy ny maha-ministra ihany no afahana mampandroso fa zay asa rehetrarehetra dia afahana mampandroso ny tanindrazana. Ny fanohanana dia andraikitrintsika malagasy rehetrarehetra niza fa dia samy manao zay asa tandrifina. Ny vahoaka malagasy koa fa tena sahirana dia sahirana dia miandrandra asa tonga dia vavana ary miandrasa fampandrosoana anatin'ny fotoana farany zay fohika. Raha ny fahitana azy hatramin'ny nananganana ny gouvernementa dia hita fa tena miazakazaka mafia nanendrena prime ministre satria tao anatiny atao hoe 27 ora tao navitany fianianana andriamatoa filoham-pirenena dia tafapetraka ny prime ministre dia tsy niandro 27 ora ihany koa tao aoriana nametrahana ny prime ministre dia tafapetraka koa ny membre ny gouvernementa. Raha izay zany no fijery azy dia hita fa hiazakazaka ny fampandrosoana eto amin'ny firenena ary amaly ny filan'ny vahoaka ary ho tanteraka ny vinanasa napetraka andriamatoa filoha dia ny EM izany. Ireo minisitra izay nandray fahefana nanomboka tamin'ny tsy andro antsiaraka izany no isahana ny fandrindrana ny fanatanterahana ireo asa fototra anatin'ny vina EEM ahitana ireo velirano 17 mahakasika ny fiainam-bahoaka sy ny fiainam-pirenena. Iray taona no ifampitsarana amin'ireo minisitra raha tsy haivina ahitana taratra ny asa vitan'izy ireo sy ny fahombiazana na tsia.
enimbolana kosa no hanaovana ny tombanesaka araka nambaran'ny filohan'ny repoblika. Lafy mavaoafa kosa indray dia nisesisesy ny tranga fanondranana arongony tamin'ny taona 2024 iny raha nitatitra ny teo nivon'ny faditseranana natratra 10 kilô nitratra tamin'izany manoloana eo dia nametraka paikady system smart ho fanatsarana ny fomba fiasa izy ireo mampiona rakotorsa. Isan'ny tranga manaratsy endrika ny Madagasikara ny laza ratsy amin'ny fisihana fanondranana tsy manara-dalàna izay matetika efa nivelany vao-tratra. Tranga nateti-piseho tamin'ny taona 2024 iny ny fanondranana rongony izay natratrarana hatramin'ny 10 kilô raha ny fanazavana avy eny anivon'ny faditseranana. Araka fantatsika moa tatoato dia taorinany reny héroïne sy cocaïne natratra teto Madagasikara reny napatsiahivana moa dia natratra teo amin'ny 10 kilô teo ny faditseranana tamin'ny 2018 iny fa dia fantatra zany fa dia eto Madagasikara tena lasa ohatran'ny hoe plateforme mihitsy atongavan'le héroïne ary aparitaka manodidina indrindrandrindra amin'ny nosy manodidina. Ataoko hoe roa volana lasa dia indroa tanatina sambo avy any Toamasina zany sambo mitondra conteneur izy io natratrarana héroïne efa tonga tany Maurice natratrarana anazy. Tanjona napetraka tamin'ity taona ity arak'izany ny hampienana ny fotoana hitazonana ireo entana atao fanaraha-maso tsy oatra ny adiny 2 raha toa ka adiny 8 izany teo aloha. Hapetraka ihany koa ny system smart ho fanatsarana ny fomba fiasa indrindra ihany koa ho fanatsarana ny fiara-miasa amin'ireo mpandraharaha mivezivezy eny amin'ny sistany. Le smart moa zany dia hoe raha dika amin'ny teny frantsay dia ohatran'ny hoe intelligent. Ny tanjona amin'izany dia hoe tsy dia elingelenina loatra ny olona na ny entana rehefa mandalo frontiera nefa ny tokony mahomby koa ilay atao hoe contrôle na fisavana eny anatin'ny frontiera. Tamin'ity androany ity no nankalazana ny andro iraisam-pirenena ho an'ny faditseranana. Ny voaboasana tao anatin'izany ny paikady rehetra manodidina n'ity resaka system smart ity. Tonga tamin'ny fotoana ny dokavarotra isika aorianan'izay ny atatsika ny mombamomba ny fahitana ireo razana roa farany teny tsy mialonjafy feony koa ny taranja basketball dia mahakasika ny Afro League izay tanterahana eto Madagasikara. Rehefa avy eo. La route ne sera plus jamais la même avec Jovena. Vivez de nouvelles expériences. Faites confiance à la qualité de nos carburants premium et à la sécurité de nos cartes de paiement Énergie Plus. Profitez de nos grands espaces de stationnement et de tous les services dont vous auriez besoin. Venez découvrir nos nouvelles boutiques. Faites-vous plaisir avec une pause bien méritée dans nos points chauds. Pour votre sécurité et votre confort, de nouveaux services, de nouvelles couleurs, de nouvelles stations. Jovena, source d'énergie. VTI, une société de conception, de fabrication, d'installation de portes et fenêtres en aluminium, volets roulants, rideaux métalliques, vérandas, ainsi que vente de vitres et tôles, vous propose la gamme de produits adaptés à votre projet et budget. Et rendez-vous chez VTI à environ 150 mètres de Galanat à la Tamate. VTI, prêt à vous servir. Oui, appel vers tous les opérateurs. Oui, appel à l'international inclus. Oui, mes SMS, je ne les compte plus. Et oui, l'Internet à la vitesse 4G. 0,5 arrière par seconde vers FAF et Club First. 1 arrière vers Telma et 3 arrière vers les autres opérateurs. Vous aussi, soyez First. À partir de 10 000 arrières, First Premium. Et découvrez toute la gamme First sur www.telma.mg ou rendez-vous en Telma Shop. Telma, Safid que numéro 1 Malagasy.
Professionnels du bâtiment ou particuliers, pour vos articles de bricolage et de construction, choisissez Batimax. Batimax, la qualité au meilleur prix. Araka ny hitantsika teo iny le don de la mer izay indray no oronan-tsara rahantsika annualina eto amin'ny Cool-TV. Fa ny anoizatsika ny vaovao kosa indray dia hita ho maly ariva ireo razana rononkarohana farany vokatry ny fiotsahan-tany teny tsy mialonjafy. Miroso amin'ny fakana ireo ranotany sy fotoanana ireo vatobe ny sapana mpamonjy voana ankehitriny Henri Florio. Herinandro aty aoriana 12 ireo namono ainy vokatry ny fiotsahan-tany teny tsy mialonjafy. Olona telo kosa ireo avitra soamantsara. Hita ho maly ariva ireo razana rononkarohana farany izay nanohizana ny sampana-mpamonjy voana fikarohana teny an-toerana. Mitsahatra ny asa fikarohana, ny fanohizana ny fitaomany ranotany sy ireo vatobe ankehitriny no asa sahanin'izy ireo. Mbola miaina anatin'ny rotsakorona isika ankehitriny, efa nahazo fampitandremana avokoa ireo rehetra mipetraka eny amin'ny toerana avo sy mety ampidi-doza. Ankoatr'izay, ilaina ihany koa ny fanampiana fitaovana arifomba sy manaraka ny toetrandro entin'ny sampana-mpamonjy voana manatanteraka ny asany. Tontolon'ny kolontsaina kosa indray dia tsy mazava ny toerana misy ny tanora malagasy amin'izao fotoana izao raha ny fanadihadiana natao Antony. Tsy ampy ny fahalalan'ny tanora ny kolontsaina malagasy ary vitsy ihany koa ireo mafy ny kolontsaina vahiny Gaëtan Andriatsilava. Mampifangaro ny teny malagasy sy ny teny vahiny, mandisy fanoratra vokatry ny fampiasana tambazotra tserasera sy ny finday sy ireo maro hafa. Zava-misy iainan'ny tanora malagasy avokoa ireo amin'izao fotoana. Ankoatr'izay, ireo tanora an-drenivohitra ihany no miezaka mianatra teny vahiny ahafana mamita fianarana sy manomana ny asa amin'ny ho avy. Mbola vitsy araka izany ireo mahafehy teny vahiny any amin'ny faritra. Ohatra amin'izany ny tanora ao amin'ny faritra Iorombe izay mifanerasera matetika amin'ny mpizahatany. Iorombe dia toerana anankiray izay manan-karena ary mifandray tanteraka amin'ny vahiny mifanerasera, zany hoe na resaka tourisme io, na resaka renakibon'ny tany io, dia manana an'izay mahizy azy ny Iorombe. Ka dia hitako nefa fa za eo amin'io faritra io any raha ho an'ny tenako manokana dia tsy misy, tena tsy misy zay fianarana teny vahiny zay, nefa ny hosy, ranokira, ilaka ka ny any amin'ny faritra maro samihafa amin'ny Iorombe io dia misy toerana fivezivezen'ireo vahiny zay tonga eto Madagasikara. Ankoatra ny fifehezana ny teny vahiny, mbola vitsy ihany koa ireo tanora mahafehy ny kolontsaina malagasy, very ny soatoavana mamalagasy raha tsy misy ny fandraisana andraikitra manoloana izany. Maro anefa ireo manam-pahaizana momba izany, afaka mampita ny fahalalana. Ireo tanora ankilan'izay tokony anana finiavana hikaroka sy hitiany kolontsaina, hoy ny mpandala ny mamalagasy. Mirahantsika malala fa amin'izao taonjato iainantsika izao fa be dia be ny vakoka, ny toe-tsaina, ny kolontsaina ary indrindrandrindra ny soatoavana very satria tsisy mpampita ary tsisy milaza menatra ny olona rehefa miresaka an'izay. Atao fitaovana fotsiny le hoe soatoavana malagasy tenenina mety-ndresaka fa tsy iainana akory. Andao zay na iasony akata hoe andao hiampiainana an'izy, andao hiverenana iainana an'izy dia ho hita hoe tsara sa ratsy, mino tenanay fa tsy maintsy ho tanteraka izay. Tanora lim-pivoarana tia karokaroka ary mahafehy ny kolontsaina ao aminy no afaka mampandroso ny fiarahamonina misy azy. Fa ny mahakasika ny gazety mpiseho isan-kerinandro Madagasikara matin hebdo kosa indray ny entina aminao anatin'ity fanadihadiana manaraka ity. Ny antsipirizy izay entin'ny Ivresha. Mivoaka androany fa 5 ny volana janoary ny laharana fa 5 ny gazety mpiseho isan-kerinandro Madagasikara matin hebdo. Isan'ny lohatenim-baovao misongadina ny akony fanindren'ireo mpikambana mandrafitra ny gouvernemanta Ntsay Christian teto Madagasikara omaly. Lohateny lehibe hitondra matin hebdo izany. Gouvernement Ntsay 2 entre promotion politique et technocratie ao amin'ny pejy faha-4 sy faha-5 no ahitanao izany. Ao amin'ny pejy faha-2 no ahitanao ny tsirim-panantenana ny vahoaka malagasy amin'izao fitsanganana ny gouvernemanta vaovao izao. Izay hitondrany lohateny manaraka. Initiative pour l'émergence de Madagascar, le peuple attend la renaissance de la grande île. Ao amin'ny pejy faha-3 kosa no ahitana ny vaovao isan'ny nisongadina tamin'ity herinandro ity. Ambohidrapeto, le CEG emploie un incendie dévastateur. Farany tahaka ny mahazatra
ao amin'ny pejy 10 no ahitanao ny andinidiny ny fandaharana lalino fokariny sampana fampahalalam-baovao ny Kolo TV, fandaharana hoentin'ny mpanao gazety Fehizoro Rafaly, momba ny olana fototra misakana ny fampianarana ny tanora any amin'ny faritra Anosy. Fandaharana lalino arahinao eto amin'ny Kolo TV isaky ny alahady amin'ny 7:00. Vaovao ara-panatanjahantena kosa indray taranja basketball dia mampiatrano ny fifananana Afro League isika malagasy ny 12 hatramin'ny 17 ny volana febroary ho avy izao. Ny COSPN no solontenan'i Madagasikara amin'izay fifananana izay Henri Flora. Ho tanterana etsy amin'ny lapan'ny fanatanjahantena Mahamasina ny 12 hatramin'ny 17 febroary ho avy izao ny fedena ny tompon-daka ny Afrika eo amin'ny taranja basketball ho an'ny tompon-daka ny Afro League. Raha ny loharanom-baovao azo, nakapilalao roa avy any ivelona ny tevin-daharana azy ireo ny solon-tena malagasy, naka ny teratany congolais izay mirefy 2 metatra sy 5 ary ny teratany egyptianina 2 metatra sy 5. Tsy mbola fantatra ny fotoana tongavan'izy ireo eto Madagasikara. Raha ny fanazavana avy ao anivon'ny federasiona malagasy ny basketball, afaka manao izany ireo ekipa mpandray anjara izay mifanaraka amin'ny lalàna amin'ny feny fifaninanana. Tafakatra amin'ny elita 8 ireo ekipa roa voalohany amin'ireo vondrona 4 hifaninana. Ao anatin'ny vondrona D no misy ny ekipan'ny COSPN izay solon-tena ny Madagasikara. Manampy azy ao ny Petro de Luanda tompon-daka tamin'ny taona 2014. Eo ihany koa ny ekipan'ny Souma avy any Egypte ary ny BC Maizembe avy any Congo. Maresaka iraisam-pirenena kosa indray dia nomelohan'ny filoham-pirenena Nicolas Maduro ho Prêtre Kumbakumba amin'ny fanokana mpanjakana ao Venezuela ny filoham-pirenena Amerikanina Donald Trump. Manome 70 ora an'ireo olom-panjakana sy tafika Amerikanina hiala ao Venezuela ny tenany tamin'ity androany ity fanadina. Miendrandrony tady eo amin'ny filoham-pirenena Amerikanina Donald Trump sy ny filoham-pirenena Venezuelana Nicolas Maduro taorian'ny fanambarana fanohanana androany Guaido nataon'ny filoham-pirenena Amerikanina. Juan Guaido izay nambarany filoham-pirenena Venezuelana ho nanonga-panjakana taorian'ny filazana mpahibe maso ny maha-filoham-panjakana mpisolo-toerana azy ny alarobia teo. Nomelohan'ny filoham-pirenena Nicolas Maduro ho Prêtre Kumbakumba amin'ny fanongana-panjakana ao Venezuela ny filoham-pirenena Amerikanina. Nampiatony avokoa ny fifandraisana ara-diplomatika sy ara-politika eo amin'ny firenena rotonta nanomboka androany. Nakaton'ireo masovosy sampandrara-panjakana Venezuelana ny Etazonia. Nanome 70 ora ireo olom-panjakana sy tafika Amerikanina hiala ao Venezuela ihany koa ny tenany araka ny fanambarana. Nandray fepetra mifandraika amin'izany ihany koa ankilan'ny filoham-pirenena Amerikanina teo ny fanakatonana ny Bourse de New York sy ny fifehezana ny tsena sy ny fifandraisana ara-baritra ho an'ireo firenena mpifanerasera amin'ny Etazonia. Fepetra andraisana manokana anamariana ny tsy fankasitrahana Nicolas Maduro. Miazakazaka ny fifandraisana iraisam-pirenena taorian'izay. Raha toka nanao toivakana ny fanambarana fanohanana nataon'ireo firenena maro androany Guaido toa ny Brésil, Argentine, Colombie sy Canada. Isan'ny nanamafy ny fanohanany an'i Nicolas Maduro i Russie. Mbola tsy fantatra kosa ankilany ny toerany vondriny Europianina tamin'ny tambazotra an-tserasera no nilaza manohana ny demokrasia sy ny fikatsahana ny fahalalahana nataon'ny vahoaka Venezuelana ny filoha Frantsay Emmanuel Macron. Ty izay namanana vaovao tamin'ity zoma alina ity ankasitrany ianao nanaraka izany soava tsara tompoko. La 4G by Telma vous a présenté Nivavo. Pour votre sécurité et votre confort, de nouveaux services, de nouvelles couleurs, de nouvelles... Narainao teo ny fampalalam-bavao miaraka tamin'ny Jovena, source d'énergie. Baofafy
narahinao teo ny fampalalam-baovao miaraka tamin'ny lavashkeri ho finaritra ny tontolo andronao. Lasao XXL nanolotra ho anao teo ny vaovao mampatanjaka vokarin'ny orinasa Star. Blue Line TV safidy tsara indrindra nanolotra anao teo ny fampalalam-baovao narahinao teo ny fampalalam-baovao miaraka tamin'ny VTI, prêt à vous servir. Batimax vous propose sa gamme de luminaires rustiques en suspension avec applique pour tous les modèles à 70% de remise. Offre valable jusqu'à épuisement du stock. Alors, n'attendez pas. Batimax, la qualité au meilleur prix. nanolotra anao teo ny fampalalam-baovao.